andro lehibe ho an'ny postra malagasy androany teny anankitelo a ny amitianantsika ny zavatra atao eto androany a dia ny hoe ny omaly sy ny anio ary ny vomantrak'izay isy timbre vaovao ny isa 5 no avoakantsika eto androany a ary dia ho vavolombelony zany fahaterahan'ny timbre vaovao 5 zany isika izay manatrika eto androany a La Poste pour la planète. Nous devons promouvoir le changement au sein de notre propre secteur. Pour marquer la journée mondiale de la Poste de cette année, nous avons choisi le thème « La Poste pour la planète ». Je demande aux milliards de personnes qui utilisent chaque jour la Poste de soutenir notre secteur dans sa construction d'un avenir meilleur et plus radieux. « 25 mai 2019 dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Carleton ny service poste monnaie. Androantsika telo taona théorina mamoaka an'le carte hipoketra dia manome toka ianareo zahay poste fa andeha tsara io. Dia manasa anareo zahay fa hipoketra hitondra fanovana ho antsika rehetra ny hipoketra ny postra malagasy